ny fanandrify indrindra amin'izay ihany mbola tsy ampy ny fiarovana hananantsika indrindra ny fitaovana amin'ny fiarovana ny sisin-dranomasina Madagasikara isorohana ny fanondranana samihafa. Hoy ny minisitry ny tontolo iainana na eo azany mandray andraikitra taon-defy azy hatrany ity ministera ity. Rehefa misy ny plan izay efa namboarinay moa zany hatramin'ny petrahanay teo zay miaraka amin'ny comité de pilotage. Misy ihany koa ny fanatsarana ny comité de pilotage dia io plan io zany no hoprésentena amin'ny gouvernement sy amin'ny parlement ary amin'ireo mpiara-miombona antoka isan-karazany dia rehefa validé zay plan zay dia mitomboka zany ny opération de sur terrain na zany na tsy zany nefa zany efa misy ny ataontsika hoe ny mesure d'urgence izay natao dia ny fanaraha-maso ny fanondranana antsokosoko amin'ny alalan'ny fandefasana ekipa any amin'ny terrain sy amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ireo masovotsika anivelany sy amin'ny ministère ny environnement amin'ny firenena izay andalovan'ireny entana ireny toy ny any Mozambique, ny any Kenya, ny any Tanzanie, ny any Singapour sy Sri Lanka zay natratrarantsika reo zany hoe zay pays mety andalovan'ireny entana ireny zany dia efa nicontactena daholo mba anambotra an'izay entana tratra mandalo any amin'izareo.